Ratema William moa izay filohan'ny vondrana fanabeazana SEM no nitondra n'izay fanazavana izay fa hivadika koa isika eo amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro asa raha mahatsikaritra angambany ianao fa tsy dia ahitana firy intsony ny arina farehitra na ny charbon eto andrenivohitra. Nanao fanadihadiana mikasika an'izay ny mpanao gazety teto amin'ny MATV. Mahatratratra amin'ny 3 alina ariary ny vidindray gony amin'ny arina fandrehatra eto andrenivohitra. Tsy vita nefa lafo ny arina, fa maro ireo tsena mpivarotra izany no tsy manana amin'izao. Mpivarotra maro nandalovanay no nanakatona ny tsena vokatr'izay tsy fisian'ny arina izay. Ny ankamaroan'ireo malagasy dia mbola mampiasa arina fandrehatra avokoa amin'ny fanatanterahana ny fandrahoana ao an-tokantrano. Mampitombo ny vola mivoaka ao an-trano anefa ny fiakaran'ny vidin'ny arina, satria raha arivo isan'andro ny fandaniana dia nitombo avy 3 eny izany amin'izao. Tena tsisy tena lafo be, tena sankirana mihitsy tena naiponina zany andavanandro amin'ny saribô sisy. Fividianana izao kitapo 3 alina zao ny ray kitapo. 500 zao tsy mahazony na 400 eny tena tsy mahazony fa 500 vao mahazo fa ray fatana. Raha mahamasaka vary, tsy mahamasaka laoka. Taloha izay mampiasa saribô 5 000 diabo amin'izao tsy ampy raha 15 000 isan'andro. Mandrapaharivony andro 15 000. Satria maraina efa tsy mahampy tony amin'ny maraina fa ny hariva ihany. Maro ihany koa ireo nisafidy ny tsy ahandro afa-tsy sakafo mora masaka mba hanena izay fandaniana amin'ny ahandro izay. Misy fiantraikany mihitsy na eo amin'ny fiainanay ary ny amin'ny resaka asa ny amin'ny resaka fitadiavana misy fiantraikany. Amin'ilay zavatra andrahoana misy fiantraikany satria tsy afaka mahandro zavatra sarotra masaka ianao fa tsy maintsy laoka mora masaka ihany no atao. Mitaraina araka izany ireo mponina amin'izao fahasarotany ny vidim-piainana izao, fa indrindra ny eo amin'ireo kojakoja ilaina andavanandro.